tanany araka ny teny Ravapé efa naliro ny sorony amin'ny fitenan'olona zay izy voateny ka mety nanteny koa izy tsy niteny tany am-pony fa mety niteny tany am-bavany fa Andriamanitra dia niteny mihitsy nefa hitany fa tsy nikangany ka noho izay zavatra izay dia mianatra tamin'ny Eli sy ny taranany fahatezeran'Andriamanitra. Andriamanitra tsy azo vizavizaina ary Andriamanitra dia efa niteny mihitsy izay manome voninahitra ahy nomeko voninahitra fa izay manamava ahy no afa-baraka. Tena afa-baraka tokoa satria mahalotantsika moa toy ny nahoana tokoa ny hafarandra zanak'Eli ireo ary Andriamanitra dia niteny mihitsy hanangana olona aho izy izay manao sitrapoka sy mamatatra ny saiko ary tonga da teraka ny tenin'ny tompo. Eto koa zany tsika dia mahita hoe izay zavatra tenenin'Andriamanitra teo am-bava-mpanompono dia tsy maintsy tanteraka na hoela na hoaingana na dia efa niana alana zany tenin'Andriamanitra sy ny fahitana fa tsy ho adin'Andriamanitra kosa ilay teny izay efa navoaka ny vavany ianao Elika dia izao ny hafarany taranakao anary anangana olona dia izy no anaovako mpanovako ny asako fa ianao kosa dia raha maty ny zanakao anankiroa raha ohatra ka ianao lina amin'izay dia afaka miditra any amin'ny mpitsara toko faharoa dia manomboka eo amin'ny andininy fahafito amby roapolo mivakina hatrany amin'ny farany na tonga izay teny izay hoe nanaparan'Andriamanitra ny fahatezerany noho ny vokatra nataon'ireo zanak'Eli ireo fa noho ny avy tamin'ny nataony kosa nefany amin'Andriamanitra zany misy foana ny provocation nataon'ny olona mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra fa tsy hoe Andriamanitra mihitsy akory no hoe manao akta voalohany fa tsy maintsy hoe n'olombelona foana tsika foana no manao zavatra voalohany raha nandefa ny safidrano'Andriamanitra no nataon'ny olombelona ihany ny zavatra rehetra izay miantso amin'ny fiainanao raha ohatra hoe misy zavatra tena hoe manina ary dia zavatra tia no tonga amiko araka ny teny izay nety ny rahavavy tao amin'ny groupe dinamika indray andro hoe mandiny tena aloha fa tsy voatery fizetra daholo fa ndraindray koa mety kapoka noho ny nataonao. Ka ohatran'izay koa zany Eli teto tsy nony sedrain'Andriamanitra isy fanao ny kapoka noho ny nataony zanany ary nataony ihany koa satria tsy nanariny ny zanany ary tsika ray aman-dreny dia hitan'Andriamanitra avokoa ny fomba hitezahantsika ny zanakitsika ary mbola ho antanina amin'ireo tsika mbola ho antanina ianao hoe mba mananatra ny zanakao sa ianao fa manala didy fotsiny miteny ny zanakao miteny dia rehefa tsy mino izy tsara tsy mino izy ao nanarany didy koa zay fa manahoana ny any am-pona ho any da tena mangetaheta marina ve ianao hoe ny zanakao mba naraka ny teninao mba mananatra ihany ve ianao ny any am-pona ho any ny ten'Andriamanitra marina fa tsy mahay manova ny fon'olona tsika fa Andriamanitra rery ihany mahay manova ny fon'olona kanefa mba terefa nitao manino tao amin'Andriamanitra ve ireo zanakao ireo mba noentinao tao amin'Andriamanitra ve ny fanalabiasa anazy satria Andriamanitra dia efa nenia tsy nijery ny andro tsy fahalalana fa amin'izao kosa tsika efa mahalala marina fa individuel ny salia kanefa manana responsabilité ianao en tant que parent matoa io napetraka taminao dia vitanao ary voalaza ny amin'ny bokin'ny testamenta vaovao any raha misy tsy mihay ny ankonany dia ratsy lavitra noho ny tsy mino zany raha tsy maharaha ny ankonanao ianao dia ratsy lavitra noho ny tsy mino ianao eo anaty fa tsy akory za manao asan'Andriamanitra dia adinidiniky ny ankonako fa Jesosy mihitsy no niteny raha misy tsy mihay ny ankonany dia ratsy lavitra noho tsy mino ka sao dia varimbarina ny lavitra tsika ka tsy mahita ny ambanimaso fa mba hisahiranany koa ireo zanakao ireo tsy niara-tsakafo ihany tsy niara-pitafiana ihany fa niara-panahiny ihany koa fa teto Andriamanitra dia nanome tsiny any Eli hoe nefa tsy nosakanany zany hoe nahita ihany Eli fa tsy nisakanany dia izy manana fahefana izy satria men'Andriamanitra azy zany ny vahoaka rehetra vahoakan'ny Israely nanapaka azy ary dia niteny mihitsy raha misy ozy izy manao asa ratsy ny tsara dia ny mpitsara no hitsara azy dia Andriamanitra ny hitsara azy ka sarin'Andriamanitra arak'izay vitany izy ka toy izany koa tsika ray aman-dreny mahana didy mahavisatra mihitsy tsika amin'ireo zanakitsika ireo amin'ny fikolokoloana ara-panahiny izy ireo raha tena hoe za tena tena mihitsy raha kapoka ngamba nampiova indray tsy maninana dia reraka raha mikapoka anazy fa kapoko foana fa saingy tsy kapoka ny ampiova anazy tsika tsy manana pouvoir hikasika ny fony eny miteny ihany mandefa teny mahery mandefa teny malefaka fa azadiny ihany kosa ny mampiasa ny chiffre 2 ny fahafahan'Andriamanitra fa Andriamanitra ny hikasika ny fony izy ireo amen makasitraka ny rahavavy izay mitondra ny fanazavana teo dia mandray amin'ny andininy fa 11 azy mamaky manaraka makasitraka ny rahavavy ndao ary mitoetra ny vaviteny
efa tsy dia betsaka tsy moa sisa dia afaka miloso izany foana atsika, afaka mivalapatra atsika eo amin'ny fampianana. Amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo izy teo ia. No fahaenina ambin'ny folo ka fahaenina ambin'ny folo izy mandray. Io izany no efa vonombonina. Somary fohifohy ihany izy ity fa araka ny voalaza hoe mitandao ara sosialy. Ia, manana fiadanany tompony sika tsirairay ia. Ina nanokatra micro teo? Isy afaka ve tsika tsiry iray, roa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo. Plus que folo fara. Ia. Zodiana ngam tele. Zodiana Mbomasoa. Zodiana Mbomasoa ra midiko. Izy teny izy. Alefa famitenena mafuna reo e. Ety aminah midy micro anga. Manana fiadanany tompony tsika tsirairay avy ary moa. Ravajosiana ty Mbomasoa manolo ny zaviteny ato amin'ny Samuel toko fahatelo ambin'ny fahatimy ambin'ny folo. Vakina menarany Jesoa ny teny. Arinandry Samuel mandraparaina ny andro dia namoha ny varavarany tranon'i Jehova izy. Ary Samuela natahotra hilaza ny fahitana tamin'ny Eli. Fa Eli niantso an'i Samuela ka manao hoe, ny Samuela zanako, dia hoy izy, ity ary hoy izy, inona no zavatra nolazain'i Jehova taminao? Masina ianao, aza fenao ahy, ataon'Andriamanitra aminao anie izany. Eny mihoatra noho izany aza raha misy afenao ahy ny zavatra rehetra nolazainy taminao. Dia nambara Samuela azy avokoa ny zavatra rehetra, ka sy nisy nafeniny azy. Dia hoy Eli, izy no Jehova. Aoka izy hanao izay sitrapiny vony anitombo Samuela sady nomba azy Jehova ka sy nisy navelany ho raraka tany ny teniny. Amen. Dia andrayajara famaketeny fa raha ohatra mba misy afaka mamakafaka dia amin'ny manaraka mamakafaka fa tena ohatra betsaka ny tompony andraikitra na mainy micro dia ny fiadarany tompo amintsika tsirairay avy amin'ny faharoapolo sy mandray eo nefa ny vona safika famakafakana fa ohatra misy afaka mamakafaka dia mba afaka mandray io ohatra betsaka dritra sazakely makomfo. Ya, makasitraka anareo lahatany Mbomasoa nitondra zao vakiteny zay dia maroroa nitaizanareo ao. Ia, rahavavy tahiny manokana any ianao a. Ia, magaga fa dia midy ny konety amiko fa ny feony fahiniko. Tsy ana problema rehetra zao mba mahatonga an'izay. Ia, namaky teny moa izy ka saiko hoe izy no afaka mamakafaka ny teny izay nifatiny teo. Ohatra hoe tsy misy fa raha misy mba lay izy afaka mety fampitinana indray izay tsy afaka verina fa ok. Ihany vakina nomboka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo izy teo ka hatramin'ny faharoapolo. Teto efa nandray hafatra tamin'ny hitantsika tsara eto efa nandray hafatra tamin'ny Jehovah Samuela dia nanontaniany Eli izy. Dia tamin'ny voalohany izy aloha efa saika tsy laza tamin'ny Eli ihany satria efa nambarany Jehovah tamin'ny Eli tamin'ny Samuela daholo zany zao ny zavatra ao ataoko satria zao no
no plan ka zao tsy maintsy ataoko sisa dia somary indraikindra hita itsika ihany fa misy tenan'Andriamanitra ny ary milaza hoe atahotra ny azo tanan'Andriamanitra velona. Zany hoe Andriamanitra zany raha mba mananatra antsika nefa ho disika fanina raha mamonjy sofintsika dia tena hoe mafy ny kapoan'Andriamanitra antsika ho fanafaizana an'izay. Ary ny zanakatiana no anarina ho zy Andriamanitra sy tia mba ohatran'ny ray aman-dreny sasany hoe mitsingala ambony-gidina ozy ny fitenenana na hoe ka mitsiritsika ny olona fotsy hoditra dia tena hoe ny amin'izareo tsy mba mikapika zaza zany raha ohatra ny olona hipetrahako ato zao na dia mamono azy ary le zanany manivalesy tsy mikitika mihitsy satria amin'izareo zany hoe tsy mikitika tsy fitiavany zany fikapoana zaza zany nefa ny zanakatiana no anarana. Ary misy tenitsika gasy ary hoe ny zanakatiana tsy sisina rotsagazo zany hoe Andriamanitra zany tsy maintsy manafay satria azy nafafin'ny olona no izay ka tsy maintsy misy valiny daholo zany zavatra totsika rehetrarehetrany ary zay no maharatsy an'ilay izy hoe miantra ny taranaka faramantsika. Zay no tena hoe mila hitandremantsika satria ny fahotana ataontsika na hoe ny gaboraraka ataontsika zany eo na tsy voatery eo amin'ny asa fanompona fa na dia eo amin'ny asa sy ny adidy amin'ny maray aman-dreny mampitarika mahazoky antsika ka ataontsika sarambina dia tena hoe misy fetsaikany foana zay fa tsy mipetraka fotsiny amin'izay efa vitiny dia vita. Ka teo efa nambaran'Andriamanitra tamin'ny Samuela hoe izao aby ny zavatra ataoko dia rehefa nilazainy niteny tamin'ny Samuela moa Eli hoe aza ambara ho amiko sy fahaza misy afenina satria manjary ohatrany hoe lasa ianao indray no ohatrany hoe foteran'izay zany raha tsy ambarana ho amiko satria tsy maintsy ho tanteran'Andriamanitra izay zavatra nilazainy rehetra. Dia nambarany zay zao na invitation ambin'ny folo hoe ny vavalo ambin'ny folo hoe dia nambarany Samuel avokoa ny zavatra rehetra ka tsy nisy nafeniny dia hoe Eli izy ny Jehova aoka izy anao izay sitrako ny fony zay le fahaizana makasitraka izay koa rehetantsika tantarany Davida koa tamin'ny Davida ny kapoan'Andriamanitra tena nanaiky izy hoe ianao dia nainao ihany ozy ny nanotako ary teo anasianao nefa nanovako izay tsy mety ka dia nanaiky izy zany resy laty izy fa rehefa nanao zavatra tsy mety dia alohan'Andriamanitra ny teny farany dia izay koa no fahendrena nilazainy Eli teto hoe izy ny Jehova dia aoka izy anao izay sitrako ny fony zany hoe efa nekenao ihany koa hoe na tsy nety ianao diso ianao ka na inona karazana kapoka na sazy mety hiantra aminao dia mahaiza manaiky an'izay fa hitondra soa anao zay satria izay koa mivaliny ny zavatra nataonao tsy nety teo anatrihan'Andriamanitra dia nitombo Samuela sady nomba azy Jehova ka tsy navelany ho raraka tany ny teniny. Dia hitantsika hoe nomba Samuela fony Jehova ary zay dia teny anankiray tena hoe hitantsika hoe tokony men'Andriamanitra hoe momba anao foana tsy mba melanao rery tsy afoina ny sarakanao i Jehova Andriamanitra itoa tsy hoe miantso antsika fotsiny io mampiasa antsika fotsiny io matoritory any amin'izay toerana misy azy any fa tena momba antsika izy dia ma tokony tsy ampatahotra antsika manoloana ny ady na fisejana zay misy eo ampianantsika satria Jehova Andriamanitra tsy hoe naniraka anao fotsiny izy tsy hoe niantso an'i Samuela fotsiny izany teto dia naniraka an'i Samuela dia niara fa dia izay hoe momba azy izy ary tsisy navelany raraka tany ny teniny zany hoe izay teny lazain'Andriamanitra tsy maintsy tanterahany ka izay ny tokony ananantsika sy mirenantsika eo amin'ilay fatohinan'Andriamanitra tanteraka ary tokony tsy atahorantsika hoe matoa izao nandrainy eo antsoina misy irany kotomomany zany ozy matahotra hifandona amin'ny Losifera dia diana iny ianao fa tsy tafarina dia nianjera aza matahotra hifandona amin'ny Losifera matoa ny antsanao Jesosy dia fatany fa manana pouvoirangeza be ianao entinao andesena ka na inona adeseanao na inona mety hoe fahasahiranana amin'izao azakazaka ataonao zao ka tsika efa voatsembatsembana ange amin'izao ny zavatra rehetrarehetra telefônina simba courant tsisy ny fotoana tsy ampy ny fahasorenana zany mangony fotsiny nefa no dia miazona mafy an'ilay tenin'Andriamanitra fa tsy afoy ianao anandao anao dia izay hoe tsy nandao an'i Samuela mihitsy Jehova dia tahaka an'izay koa ho atsika izay fanatsoan'Andriamanitra ho anao izay nanaiky namaly tahaka an'i Samuela hoe mitenena Jehova
atsika reny fa tsy maintsy tantera. Ia, dia mahatonga sivy amby roapolo moa izy lentsana teo ny ao faharoapolo tonga dia faranako ngamba dia miditra izay mamidina efa avy eo zana teo amin'ny faharoapolo izy ary ny Israely rehetra hatramin-dana ka hatramin'ny Beersheba nahalala fa efa mpaminany Jehovah tokoa Samuel dia nisy tao silo indray Jehovah dia niseho ao silo indray Jehovah fa nisy tamin'ny Samuel tao silo Jehovah tamin'ity. Dia izany dia hitantsika hoe famparitaka nanerana ny tanàna zanak'Israely fa efa ohatrany efa mivoaka ofisialy izany fa mpaminany Samuel satria efa nampiasain'Andriamanitra izy efa nitenenan'Andriamanitra dia efa niseho taminy koa Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny dia voaporofo mpanompon'Andriamanitra eo anaoko zamanahy fa tsy voatery amoaka ny tenany ofisialy anao fa Andriamanitra ihany no tenan'Andriamanitra ny teny ao ka ny olona ny hijeranao fa tsy ianao hijeran'ny